Ny fotoana tahaka izao zany hoe ny fotoana manakaiky ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona dia fotoana natao hifampizarana ny mamy, hifampizarana ihany koa hafaliana. Tsy diso anjara amin'izany ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera ka dia nitondra ny solombody akoho ho an'ireo mpiasa rehetra eo anivon'izany ministera izany ny minisitra Henri Laurent Rahajasson nitondra hafatra mafonja ihany koa nefa ny tenany atao anatin'ny lahateny izay natokana ho an'ireo mpiasa. Eto anivon'ny ministera zany efa rahantsika nahita ihany fa misy taratasy zany hozaraina amintsika milazalaza iny natao ny zavatra natao nanomboka tamin'ny volana avrila natovako teto fa ny tena amin'ny ankapobeny zany dia fanomezana fitaovana indrindra ho an'ny gouvernement serenen'ny ramfaritra fampianarana fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny mpiasa fikarakarana amin'ny ampahany an'ireo mpiasa zay mbola tsy tadiditra mpiasa-patsakana zay raha misy raha mpiasa sy fitaovana fitsindaniny fanamafisana ny gouvernance démocratique ihany koa eo koa ny resaka volontariat zany rehetra zany natao ny ministera fa eo vao raha fitarataratasy izy zany dia anjambanareo zany tena mamelaka zany araky ny teny tamin'izao niditra tetriny asa fanaova gazety sy mpanao gazety milamin-tsaina no iazahana apetraka mba hiatrika tsara amin'ny tokony izy zany amin'ny mamadiana azy an'izany fitaovam-pitiana fotoana valam-polo sy roa arivo zany ary manaraka zany sa tokony ilaina amin'izany fa fotoana aton'izany koa ny fametrahana tsara ny tokony izy sy ny fanaovana ny décret d'application ary ny code de la communication mba ahafahana mpanao gazety miasa amin'izany ampitonina zany sy ampanendrihana tsara zany zay zany ny amin'ny taona valam-polo sy roa arivo mazava ho azy zany fa anisan'ireny fanomezana fitaovana reny ny fametrahana TNT zay mety mitantany Tuliara iny mety mitantany Mosbe dia mitantany Tuliara anatin'ny volana na volana sy taparivo manomboka amin'ny janvier zany hatrany amin'ny faraparan'ny volana février dia asina TNT daholo jusque chef de province